Ho an'ny taona 2024 dia manana vinanasa anamboatra auditorium ny fikambanana leadership chrétien de développement na ny LCD izany. Raha ny vinavina dia ahazaka olona 704 ity toerana ity ary eny amin'ny commune Ampitatafika no andrafetana sy ananganana ny fotodrafitrasa. Anangana auditorium ny fikambanana leader chrétien et développement na LCD. Isan'ny vinanasa lehibe indrindra ao asahan'ny fikambanana amin'ny taona 2024 ary navotra izany nandritra ny fivorimbe iraisam-pirenena izay nitotsainy teny amin'ny CCI Vatomaly sady fotoam-pakasitrahana an'Andriamanitra ihany koa noho ny taona vaovao. Ny auditorium izay sady ampivoara ny kolontsaina, ampivoara lafiny ara-tsosialy sy toe-karena, ampivoara ny tontolo iainana, izany no naseho teto Androany. Sehatra anankiray ahafahan'ny kristianina rehetrarehetra mifanakalo, mifandray ary miamatanjaka sy aingana amin'izany fampandrosoana izay. Izay le anton'le leadership. Fa raha vao miresaka leadership tsika dia miresaka relationship sy fifandraisana mitarika fitsikitsikiana fotsiny fa fifandraisana mitarika tanjaka, fampahafantarana ny tena trakefa sy fahaizana manokana tsirairay. Fa ao anatin'ny fampandrosoana amin'irindra izay foizin'ny LCD hatrany dia isan'ny tetika asa ho tototsain'ny fikambanana ihany koa ny fananganana ny Université de l'Excellence mba ahafahana manofana ireo tanora ho lasa mpitarika. Eo koa ny fametrahana ny hôpitaly afaka mandehandeha, misy ny fitaovana ary-fomba izay mety ilain'ny vahoaka ary tantana mpitsabo manam-pahaizana. Nanome voninahitra ity fivorimbe ity ireo mpandraharaha avy any Chine, Amerika, Afrika ary Italia. Ny rain'Andriamanitra anasoany kristianina malagasy ireo mpandraharaha vahiny ireo, hoy kosa ny filoha mpamorona ny LCD.